fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe ho anareo izao indray ary tantara indray ny aino mitondra ny lohateny hoe lay bibliandra tantara nosoratan'ny Alko Devisan novelomin'ny tsiry saloy tovo niaraka tamin'ny finiavana Iana Soa ary Prinsia nandray feosina natotosa tovo Andriambololona studio ny Brod. Ramatoa Ahoana? Andeha Akavilla amin'izay aloha atao sakafo nombo fa efa iletika ihany ity masoandro Ay, mandeha ana re. Za koa ty mbola anao sakafo kisoa rehefa tonga any an-tanànako. Iany re, lasa aloha zany. Andao ary re. Fa saika adiniko. Ahoana indray? Aza adino no mandalo eny amin'ny Ngarabara fa misy vola vidina manga azo zay eny eny amin'ny eny. Otry. Fangara dia mbola tsy azo foana iny vola iny. Ka nisy fotoana izay roalahy nifanena dia niteneniny tamiko fa efa hono le izy raha afaka mandalo maka azy fotsiny tsika. Ka tokony mba iza no misahirana manatitra azy fa tsy tsika indray no andeha. Aza asiana olana reny amin'izany ramatoa fa mandalova eny fotsiny dia vita. Eny ary, zay za. Manahoana re mivady? Ramatoa Raniry. Manahoana ianao? Tô zay indray vao hita Salama ianao? Tsy zany ry izy mivady fa nisy zavatra mbola nanahirana kely zay tany andrenivohitra tany dia zao indray vao mba tafaverina. Zany ka dia ahoana zany? Alainao ihany ve le kisoa efa ngezanay vokatra ao so? Manana eritreritra ny akan'izay mihitsy fa ny vidiny toa lafo be ity zao no ohatran'ny mampisalasala ako. Koa ny tena marina koa mbola tsy eo rangavadiko dia sarotsarotra ho any ny manapa-kevitra rery mahakasika an'le izy Ay, mbola tsy niverina ihany Patrika vadinao? Mbola retsy misy zavatra karakarain'izay ihany dia mbola tsy miverina izy. Fa na zany aza tena ohatran'ny mahatiatoka be zay raha iny prix niteneninao iny no andefasana an'le kisoko. Tena marina fa raha le anankiray maintimainty iny kosa aloha no alainao dia iny ngamba zao no azon'izay. Marina mihitsy izany lazain'ny rakoto vadiko izany Ramatoa Raniry Aiza kosa lavitra moa tsika fa tokony nanoloana ny tranony mihitsy no mifampiresaka ohatr'izao ko. Tsy aleo mihitsy mandalo eny an-tanàna ianao avy eo dia eno mijery azy tsara tsika. Sady zahay koa mbola maika kely andeha Akavilla fa aleo avy eo mandalova eny an-trano Eny indray ary avy eo zaniko. Mbola kaovy kely any Pasika eny koa io zao. Dia zay zany ary Ramatoa. Ahoana izay rangahy? Tena efa zatra manambaka mihitsy ny Ramatoa Raniry iny ka. Betsaka mihitsy ny olona mikilay amin'izy iny. Aiza koa fa ngaha dia efa mpanao an'izany izy mivady ireny. Eko. Indrindra vao olona tsy dia hoe nandihy fianarana loatra dia tena fahaizany zareo mihitsy. Fa za indray aloha tsy azony amin'izany ka. Kisoa efa ngeza be ve rangahy dia tadiavin'ny vidiana mora be. Ka samy mikatsaka izay tombony ho azy kosa io rangahy ty Tô momba azy indray ianao zany Ramatoa ty Ka tsy marina indray ve zany? Sa sao dia mba efa tsy kombakombanareo koa sary zao Tandremo nge omenao azy mora iny kisoa iny miteny azy tsy fanarahako aminao mihitsy zay Aza mba mieritreritra zavatra ratsy ohatr'izany re Mandeha any amin'izay raha andeha Akavilla ianao fa tombola eto ihany. Aleo tokoa andeha re. Tena alety an-dalana marina mafy. Efa mivaly zao vao miditra ny tanànanay.
Ampalina lava koa moa ilay taxi borosy nandehanako iny ka normal na zara zao vao tonga. Amin'ny sisa dia fadinany miaraka amin'ny Indranga Rasolo iny ka. Hay fiara maty lava ny nazoko. Ohatray, fa inona koa izany? Ohatry ny maheno zavatra hafa tena ohatry ny afa-ty ambadika an'ity trano ity mihitsiny. Inona ary izany? Andraso hoe io fa tazako. Io alohan'ny trano misy kisoa io ohatry ny alika sa aka ohatry ny tsy tena izy fa biby hafa. Aleo fatorahako amin'ity vato ity. Tonheriny be izy dia mitodika aty amiko. Biby mahatsiravina be, toa mampatahotra be. Aleo miditra any an-trano aika anaka. Ohatray, ary toa lasa nitsoaka, lasa ny andrefanany izy. Aleo miditra any an-trano amin'izay afa somba biby manaikitra iny ka. Dada, neny voay sokafo ny varavarana. Rotsy ihany ty Fa ahoana rotsy ahoana ty modely ity? Fa dia efa tsisy atahorany intsony. Raha ny fijeriko azy izao kosa efa hitako hoe natahotra sa ino ty mbola mahakodikody mampihefinefina anao ty Dada, nisy biby hafahafa izay tao an-tokotany tao. Biby? Ie, saika hiakatra tao amin'ilay toerana misy ny kisoa tao fa vao nahita dia lasa nitsoaka any. Maninona tsara? Zany ho Fa biby ohatry ny ahoana nefa izany ohatry ny reny alika reny fa ngeza be sy ranjanana. Dia raha ny fijeriko azy dia biby dia manana nify maranitra be. Tena mahatsiravina Fa biby inona izany? Dia inona ny saika ataony tao amin'ny kisoa? Tsy haiko mihitsy fa ohatry ny manim-boly be izany izy mandehana re mba tsy loviny kisoa fa somba matin'izany biby izany Andraso tokoa aloha. Tena aleo jerena ka. Fa hoaiza ianao Andeha jery kisoa ako. Eo ambara-varakely avaratra ihany ianao dia mahavita an'izany fa tsy mivoaka any an-tokotany antsony. Hay ve, za ve nahalala. Ndraso are. Fa maninona ny dia alina tokoa ndry rotsy vao tonga? Sendra n'izay fiara efa antitra ary neny nefa mbola atoandro any anie izay no niala tao amin'ny stationnement Izany? Fa nga tsy mianatra nareo ny lasanody ndry? Sabotsy anie rapitso mola ny vatsy koa Ay mo. Ka nanahoana zavatra nitsolovinao tany rangaha? Ohatrany mbola ao daholo aloha le kisoa telo lahy. Nefa ohatrany tsy maty lolo izany le biby tazako nandalo tao ry dada. Ka leo izany eny enona fa tsy matoritsika ny ho alina so sanatria misy mahazo ny biby fiompioka. Ary mandrahoa vary efa fehifaviniana izay rotsy Rotsy! Fa angaha tsy izy tsony na varina pango aza ve? Andraso hoe tino ao mety amindry? Tena tsy mahavita mahandro tsony nefa dia efa io no aniko efa mety io. Ay, izay izany. Io dia loary tao. Eny ary. Mahazo toa anaka. Saotra Tena mba tsy rariny kosa zao atao azy zao prezida. Tsy andeha feraka io ary tsy maintsy gadraiko izay nahavita an'izao. Kisoa telo be zao ve no nafuta ao anatin'ny ray mpimaso? Andraso aloha raha matoniry Ahoana raha ny fandiniana zao tranga nafatiny kisoanao zao ne ka hafahafa ihany maninona ny taova rehetra tao anatiny fotsiny nalainy fa ny vatany sasany mbola eo daholo. Ny rahany ihany koa tsy hita hoe lahasaiza nge. Fa inona nefa izany ny eritreretinao hoe nahavita an'izao fa tsy sopatra nataony olona? Averiko aminao fa mbola avance daholo anie ny vola vitako tamin'ireo fa saika hoe hoentina amidy any Antananarivo andrano ireo kisoa ireo dia miverina avy any mamita amin'ny vola rehetra.
fa kisoan'izy ireo nividianao ireo raha tsy mahadiso ane Ramatony ery. Mila mifampiresaka tsara mantsy nareo a. Tamin'ny ara-davy sy ramano hoe tsy hamela ny volana aty amiko fotsiny ry zareo fa tsy maintsy mamita an'izany a. Nefa ny amin'ny fomba ahoana moa nanaovako an'izany raha prezy a. Ny tokony ho andoavana an'izany azy ity nisy namono. Raisy ny andraikitra ao prezida. Ka inona ary ny tokony atao izy ianao e? Iroso amin'ny fisavana isa-tokantrano zany tsika. Izay hitanao fa mety atao e. Tsy ataoko vitavita fotsiny aloha zaho a. Aleo fa hiditra amin'ny fisavana ny trano zany aloha e. Andraso aloha. Fa inona indray no mampitakoritsiky ny olona ato zany ary? Fa misy inona indray ato e? Zafady mba mangingina kely daholo amin'izay aloha nareo e. Rehefa mandinika ny zava-misy a dia gaga ihany a. Raha manoloana an'izao trangan-javatra izao. Ny kisoandry Ramatony telo mantsy a tena maty daholo sady maty tamin'ny fomba tsy fantatra. Ity tratra ty ihany koa ny ompon-gia Rabary izao. Dia roa zao ny azo ny maty ary ny tena mahagaga dia ny taova tao anatiny a dia nanjavona daholo miaraka amin'ny rany. Iza no mety mahavita an'izany e? Olombelona ihany sa inona? Olona hafahafa na koa olona sampona kosa angamba nahavita azy a? Raha olon-tsotra mantsy dia reo hena tsara amin'ireo biby fiompy ireo ihany no alaina fa tsy ny rahany sy ny taovany fotsiny. Ohatra ny tehiteny aho zao hoe mety bibidino ambadika an'izao rehetrarehetra izao a. De bibinona zany ny ahavita hamonompo ry ngara prezy a. Toa tsy mampino a. Raha mba nkisoako fotsiny moa maty mety ny ekekeny hoe vitana biby fa ty izy misy omby maty iny toa sarotsarotra kokoa mino an'izany ko. Zao angamba no ndeha ataontsika e. Manompoka izao a dia aleo manao andromaso ny biby fiompy isan-kalina tsika. Izany hoe ny lehilahy mahery rehetra no entanina mba hanao an'izany. Dia mivonona amin'ny fitaovam-piadiana azo ampiasany e. Sa ahoana ozy nareo e? Dia izay zany e. Manompoka izao dia manao fiambenana tsika ahafantarana izay ao ambadika izao raha famonoana biby tsy manan-tsiny izao. Dia samy masoa daholo e. Tiany indriry rotsy a. Saotra. Saotra. Fa ino ty laoka nataony neny ty? Ravim-boatavo re io. Aty ambanivohitra angentsika izao e. Ay moa. Tsisy laoka matsirotsiro ohatry ny any andrenivohitra ty. Sao dia mitetika ny laoka hena bezitrondro eo ndry. Fa hono a? Roviana marina tokoa moa zany ndry no mandeha miverina mianatra indray e? Raha pitso ihany ary dada dia mandeha. Fa nareo marina ve tsy mba nisy namonjy an'ilay fivoriana teo e? Misy vaovao hafahafa any. Henoko mihitsy le fampiantsoana fivoriana teo nefa maika namita an'ilay asa tany an-tsaha izay sy reninao dia izay no tsy nahafahana anakany fa inona tokoa ny antom-pivoriana tao e? Efa matetika loatra koa nge ty fivoriana ty dia lasa mahakaleo e. Tokony mba manatrika fivoriana ihany ny ray aminareo mivadina dia izany aza ka. So mba zava-dehibe aminareo ihany le izy. Ka mba androany ihany re izay no tsy afaka. Fa inona hono no antom-pivoriana tany retsy? Inona tokoa ny? Ratsy loza ary dada sy neny fa nisy namono alina neny kisoan-dramatoraniry e. Dia toraka izany koa ny ombiny dadabary. Maninona tsara? Izany ho fa nisy namono ahoana e? Araka ny hita amin'ny fokon'olona tao dia ny taova tao anatin'ilay kisosiny ombiny tena nalaina. Fa ny ety avelany kosa najanona ny daholo.
ohatrany hoe sopatra nataony olona zany fotsiny ony e. Raha tena ena mantsiny dia diaviny maninona ny tsy to dia izy rehetra. Fa so diary mba nyvonoany biby ty kosa e. Raha olona mantsy mety tsotra n'izany sa akasibarana araka ny teninao teo tokoa ve? Nefa to ny fony mistera ihany dia sanatria ve ilay biby tazany loatra tamin'ny alina teo amin'ny trano kisoa izay no navandoza? Dia tsy fantatra e. Fa araka amin'ny fivorindry zareo tao dia hanao andro masy izany hono rehefa tonga ny alina. Ay, Ie, izany hoe ho ambenana ny tanàna. Ahafantarana izay tena ao ambadika an'izao tranga izao e. Tandandomin-dozana izany ny biby fiompontsika raha izany e. Sao dia tokony alefa ihany ilay kisoa dia mbola... dia ho alefa mora be amin'ny ramatoraniry ve? Ka tsy aleo ve menazina somary mora sady izay fofotsiny ataon'izany biby izany sakafo e. Izaho koa aloha miombon-kevitra amin'ny eny mahakasika an'izany ka. Sady tena mila vola amin'ny ampianarana anahy. Dia ahoana nefa raha tsy akatsony ramatoniry amin'izy ity mbola nandalo fahafatesana kisoa voasaika kana tombony ity e. Ka ela nanenina amin'ny ihany re aloha dia ho hiteo Zay izany koa. Saivy makaty izy izany dia mivampiresaka tsara ty tsika e. Ka mba andalofo kely eny rehetra izany izy rotsy aza mbola miresaka nininina amin'ny loha fa tonga aty izy vao resahana. Izany mihitsy. Ao fa jereko any izy avy eo e. Ary nga vokisady tiandrino nametraka sotro. Ohatrany tsy dia tiako ilay laoka nataony neny. Rehefa mahandro ohatran'izao dia mba ataovy nahandro tsara fa tena tsy misy tsirony mihitsy ka. Ka tsy nataondry teo e. Lozana nikitikitika telefonina fotsiny tamin'izaho nahandro. Aleo fa ataondry mihitsy rehefa manaraka ka. Aorony ihany re reto vilia reto fa izaho koa izany ohatran'ny voky Ohatry, fa ahoana koa nareo reto e. ka voky ariko. Miala tsiny ndray raha matoraniry raha somary nampiantso anao izay fa manoloana an'ity tranga izay tao ohatrany mampisavoritaka izay mitranga eto an-tanàna dia ohatrany tapa-kevitra izay fa aleo alefa ihany ilay kisoa anao e. Eny fa na dia tsy araka ny eritreretana aza ny akanao azy dia aleo fa dia tsofina rano anao re Nefa izao mbola tsy misy vola hoe mipetraka mihitsy ao amiko fa raha manaiky atao trosa tanteraka dia ho alaiko ilay izy dia hoentiko miakatra rapitso. Izany ve? Ie, tsy haiko raha efa fantatrao fa nisy kisoa saika entina niakatra anie tao amiko tao fa nisy ny sopatra alina. Efa henoko ihany aloha izay vaovao izay e. Tena enjana kosa aloha nahazo an'ilay biby fiompy raha izany daholo Izany mihitsy. toa hoe nitaova tao anatiny fotsiny hono ny tena lasipatra ve? Tena izany mihitsy anie rakoto e. Somary mahagaga ilay izy satria tsy hita hoe lasaiza koa izany ny rano. Misy milaza fa hoe nohan'ny biby hono nefa dia biby inona izany no ahavita hamono omby sy kisoa ohatran'izany. Tena mbola baraingo amintsika mihitsy izany e. Fa engane mba ho fantatra ny marina ao ambadika izao zavatra izao. Fa mahakasika an'ilay anay ato tsy tokony andrasana ela intsony fa tsisy tompony hampitso nge tsika rehetra efa tena famoaka mihitsy koa ilay kisoa ny tena marina. Ie, marina tokoa izany teninao izany rakoto fa miankina aminareo ihany fa tena mbola tsisy vola ho any izao hoe azoko omenanareo raha tsy efa miverina avy any andrenivohitra mahalafo azy e. Ao fa tsy maninona re izany e. Fa atao mazava fotsiny ny taratasy izay fanarahantsika. Ianao moa ve dia havita hamadika anay e. Aza manany amin'izany ianao ka. Aleo fa andamina amin'ny programako miaraka amin'ny zalahy-piasako ireo dia tonga aty makany kisoa rapitso vao maraina e. Eny are, dia mahatoky anao izay Ie. fa raha mety aminao aza nge dia afaka tonga dia alefa daholo izy roa e. Miaraka amin'ilay maintimainty izany no tiako tenenina. Aleo ilay fotsy lehibe ihany aloha no alaiko e. Hita eo rehefa miverina hoe
mbola haka n'le ray hafa ve sa ahoana? Ay, ndao ary fa tsy maninona izany e. Ie, de zay ary aloha e. Andeha de raha pitsondray izany. Iaina ary de veloma ianao raha matoraniry a. Misaotra betsaka. Anome ihany moa ianao ko. dia ahoana izany raha angatyany atao n'ity alina ity a? Andeha hanampy ny fokon'olona hiambina sa ahoana? Tsy maintsy mandeha miambina zany ko, fa tsy voatery hoe mivoaka any an-tokotany fa eo am-baravarakely avaratra eo ihany no mitazana. Ary tandre mo ary sao restoreo ka tsy ahitsy izay zava-misy any an-tokotany ihany? Amboary kafe kely fotsiny ary raha ohatra ka mba ho ataoko hodidory e. Ataovy le tena mahery tsara reny mihitsy. Aleo fanamboarako eo ianao e. Za angamba atory amin'izay dada sy neny a. Dia saika diniko. Raha pitsy maraina miverina any an-drenivohitra. Efa namboariko ire ny vady sakafo-ndry mandritra ny fotoana lavalava. Tandremindray ny mody alina makaty efa tsy milamina intsony izao ny tany e. Eny re a, aza manana eny. Tafandrimandry nareo e. Ie, tafandrimandry anaka. Tafandrimandry ndry e. Fa ahoana izany raha angaty a? Zany hoa? Fa ngatsy ny ambina indray no alina. Dia somana ahoana izany no maty? Tena ny ambina mihitsy aho fa ohatra ny hoe restory kely izay aho tokony tamin'ny ray teo ngamba. Dia mety tamin'izay ngamba ny trangany loza. Le kisoro lehibe saika alefa mihitsy maty ao nga, tsy loza e. Loza? Ndaso. Io jereo, io. Tsisy azo raisina tsony. Tena rotika tanteraka. Andre kakio. Nivelany sisany navelany. Fa ny ao anatiny tsisy tao tsony. Maina hatramin'ny rano mihitsy e. Jereo io. Tena loza ity. Fa efa mba nampandreny presidam-pokotany hafa aloha ianao e. Efa nisy olona nasaiko nandeha any. Adray, iny ary izy efiny taminy ko. Manao anareo e? Salama raha preza. Salama tompo. Sao hitanao izao nahazo amin'ny biby fiompinay e. Maty hoe maty ninona. Zany tokoa raha preza. Ka ahoana ny fijerinao an'izao trangana azo ny kisoana izao e? Araka ny efa niarahana ny jeromaly dia mety bibidia ngamba no ambadika an'io fa tsy olombelona velivelika. Zany ve? Raha olona mantsy no mahavita an'izao dia tsy taovana ny rahany fotsiny no entony fa ny aina rehetrarehetra. Efa nanao andromaso anie ny tovolahy mahery fa somary mitokana moa ny trano misy anareo tiako. Tsy tonga taty ngamba ry zalahy-mpiambiny ireny dia nararotin'le navandozy nareoko. Tena za koa mino fa tena biby ny ao ambadika izao raha angaty a. Maninona no to mitsetsitra raha fotsiny izy. Tsy hita hoe makaiza manko ny rahany fa maina le biby. Dia mety hoe le biby tazan'ny rotsiny ihany ve izany no nahavita an'izao ozy ianao ka? Fa inona ny hitan'ny rotsy? Biby ohatrany ahoana? Tsy izany raha prezy fa laza nahita biby hafahafa ohatra ny mitovy endrika amin'ny alika izay le zanakay tamin'ny zoma hariva alina teo a. Ay ve? Izy le tonga avy any Andrenivohitra e. Dia lazainy fa nanomboly teo mihitsy hono le biby fa avy eo ny lasa nitsoaka. Zany ve? Ary mitovy amin'ny zavatra hita amin'ny bema koa ne zany e. Zany ve? Tamin'ny omaly hariva nilazan'izany izy. Fa neveriny ohatrany hoe alika hono dia tsy taitra izy nefa toa hoe nanomboly hono le biby dia nitorahany ka nirifatra lasa nitsoaka. Ka taizany nahitany an'izany e? Ohatrany hoe teo ivelan'ny trano zareo ihany a. Ka ho haripaka izany anie ny biby fiompintsika rehetra raha izao no mitoy e.
inona ny fepetra tokony ataontsika manoloana an'izao loza mahatsiravina miatra amintsika izao président Zao aloha hoe tsy misy afa-tsy ny fiambenana mbiopifiompy isan-kalina angamba ry zareo mila atao andromaso ny tanàna izany hoe izay no amingorana io biby io raha tena hoe izay tokoa tena marina izany efa mba niambina ihany ny rangavadiko tamin'ny alina fa dia resy toro-tampoka teo angasa inona fa dia io ny trango io ny loza ny amin'ny manaraka gamba dia mety ho aty ivelany mihitsy ihany no hiandry an'ilay biby lian-draha mandripaka an'ireto biby fiompo reto ka fa aza mandeha rery fa tsy fantatra zay tena zava-misy raha koto aleo mitambatra miaraka amin'ny zalamahery ihany ka eny e marina aloha izany ny ombo ny tena atahorana satria toa tsy mifidy asiana le tsy manjariko ny kisoa moa efa io ray kely io kosa isy nefa mba efa na tena hainao amidiny ery roa lehibe maty ireo efa ho avy eo tokoa izao raha matoraniry akazy nefa ndrisy tahoana ramatoa maty le kisomba nantenaina fantiatoka ao antsika aty ambanivohitra ne izy ty mila manao tatitra any amin'ny fitondrana ambony ihany mihitsy tsika pahalalana zao trangan-javatra zao angamba ny mety ohatra fa misy inona koa ary eo amin'ny ringarak'odzafy ny to misy olona maromaro mitangorona sa dia sanatria ve ka anisan'ny sopatra koa le kisosaka ao alaiko salama daholy fa misy inona tory zareo salama ramatoran'iry dia zao raha mahita izao ny zava-misy maty le kisosaka mba ho amidy aminao tsisy azo atao tsony izany hoa so dia mba za mihitsy ary ny efa misy mikendry maninona ny soparana ohatra izao daholo izay atenaina rehetra le tao aminay izao voasaika hoe hoentina miakatra ny nisina mono dia izao tia voasaika hoe ho alaiko indray no tratrany koa fa ahoana mihitsy fa misy inona marina eto an-tanàna eto ka vao fampiresaka mihitsy izao za singarak'odzafy mahakasika an'ity eto ity fa mety biby no ambadika an'izao izany hoa mino tena mino fa tsy olombelona mahavita an'izao dia mety ho biby inona nefa izany no havita hamonombo ohatr'izao izy ianareo ny kisomba eo ihany fa izy mahavita mandatsaka iny omby ity ny tena mahagaga enjany mahafiaina ngery reto ny omby tena mafy nefa dia vita ny nanao an'izany ny tena tahorako aza dia mety efaratra amin'ny olombelona mihitsy raha mbola mitoza ao ataon'izao biby izao raha araka ny hevitra ao izany dia hoe ihinan'olona koa rehefa tsy mahita zavatra ataon'ny sakafo tsony izy dia efara amin'ny olombelona koa mba ataovy sanatria kosa aloha raha matoraniry hita ho ako raha zay no zava-misy dia tena lozany ka efa lozany izao président ny fidiram-bolanay mihitsy ny efa voatohitohana amin'izao indrindra fa ireo mpamboly sy mpiompy tsy manana fidiram-bola afa-tsy izay raisy ny andraikitra ao raha prezy eny efa manao ny andraikitra mihitsy aka rehefa avy eo ihany dia anao tatitra amin'ny fitondram-panjakana any ambony dia izay izany izay fa andeha hiakatra ny Antananarivo ihany na dia izany azy aleo mitady zavatra tao any aloha fa tsy hisy tsena tsony aty ambanivohitra aty toa izay natenaina rehetra voasopatra daholoko dia ahoana izany ny ambombolan'ireo olona nakanao kisoa ireo eny tokoa efa nilamina ny amin'izay prezy aza manahy ianao fa tsy hitsoka trosa akory eny ariko mahita ny soa any ampandehanana any Ramatoran'iry misaotra betsaka izay fa velominareo rakodzafy mivady maherezy veloma Ramatoran'iry velomy amin'ny manaraka indray izany koa Kialamino ay vendry ihany dia ahoana ke
Avaizy-ndry izany dia andeha ho aizy e. Saika ho any amindry mihitsy aho fa misy lesona tsy voaraiko izay tao an-dakilasy fa taizandry izany e. Fa lesona inona ki izany a? Tena tsena mividy laoka atoandro ahy e. Matematika kia. Mino aho fa voaraindry daholo ireny lesona nataontsika omaly ireny e. Eny e, voarahiko daholo aloha raha ohatra ka misy ilaindry e. Fa tsy nifatoka tsara nga zato ny namako izany tsy maharaka e. Lasa tany amin'le ry lasa tany amin'le ry tany ny saina. Aiza koa kia. Tsy dia izany loatra ka fa hono aky. Ahoana izay ki? Aiza tsara moa ny any ambanivohitra reo e. Any Ambatsoa kia. Somary lavitra raha miala eto andrenivohitra sady mbola dezaka be ny any. Fa ahoana ki? Mba tiako fantatra fotsiny. Afaka entiko makany ndry rao mazoto e. Matetika manko makany aho rehefa tsika tsy mianatra reny. Tena marina? Ohatray, eno ako. Tena tiako be ki izany a. Sady za mba te hanana sary amin'ny toerana ambanivohitra reny. Misy rano sy alaala reny koa manko any. Dia roviana ary netindry ihany izay e. Lazako mialoha eo ihany ndry fa aza manahy e. Tongotsika. Ao mandrosoa kia. Petrapetra. Ie, misaotra kia. Andraso fa jereko ary le kahie ilaindry e. Apetra ho eto ary dia adikako e. Efa nitondra kahie mihitsy mantsy za. Way, neveriko fa anahy le telefona naneny teo. Mety andringa amby izany a. Ieny marina. Dadanay ity miantso ity. Ivoaka kely aloha za andray an'ity fa tsy dia misy réseau tsara ato anatin'ny trano ato. Okey ary. Allô dada? Allô, maheno? Salama tsara ve ndry? Ie, salama tsara. Fa nareo any manao ahoana daholo? Nanao ahoana le fahafatesan'ny biby fiompony sesitany iny e? Efa mba nitsahatra ve sa mbola nitoy ihany? Salama tsara izay e. Fa mahakasika an'izay indrindra izao ny antony antsonanao io ko. Fa misy inona ry dada? Nisy namono ndraika ny ombontsika anankiroa maly alina e. Ny kisoa moa efa fantatrao fa efa iny maty iny koa. Tena kivy be izay sy reninao ato e. Ny zavatra tokony mba namidy nanampiananao amin'ny fianarana ripaka daholo. Tena tsy hitanay intsony izay atao anaka. Zany ve? Tena mba tsy rariny intsony izany ry dada. Dia mbola tsy fantatra mazava foana ve izay navandoza e? Efa manomboka fatapatatra ihany re anaka. Dia iza ry dada? Araka ny tsao miely aty dia biby dimy mitovy endrika amin'ireny alika ireny le izy. Dia mety le hitako iny ihany ane izany ry dada e. Mino aho fa tena izy iny. Mety ho izay ngamba. Tena efa betsaka ny biby fiompiripaka aty a. Tena mampalahelo be izany ry dada. Dia mba inona ny fepetrany raisin'ny fanjakana manoloana an'izany? Nandefa miaramila aloha izy e. Izany hoe anara-masony aty izany. Nefa tao mbola tsy nahatratra le biby lian-draha foana e. Zany. Courage dada. Mba omeo kely anahy aloha neny raha eo akaikinao e. Endraso fa meko azy ary e. Dia mandram-peona izany. Tia hono reniny a. Allô? Ahoana rotsy a? Manao ahoana neny? Salama kia. Courage neny fa henoko daholo ny zavatra mitrangana e. Aza tao makivy mihitsy izany fa mbola ho avy ny maraina hampamiratra amin'ny fiainantsika. Hono neny a? Ena re anaka. Ianao indray aza ny tena mampalahelo anay fa zavatra tokony navadika vola mba hampianarana anao ty ripaka maty daholo. Tsisy niangana e. Tsapako izany neny fa atao ahoana moa? Mety hitaditady asa angambany aho dia mba misy ataoko sakafo sy andohavana ny hofantranoko aty. Ka. Aza mbola manao an'izany aloha ndry soany mba ny fianaranao e. Mbola antoka eo foana ianao. Ny fianarana atao tsara anaka. Mbola eritreritra fotsiny ny aka. Ho hitantsika eo ihany e. Eny ary, matoko ny fahendrenao re izay a. Efa ho lany koa ngamba izay ny crédit fa dia veloma ianao. Mandra-piresaka indray e. Veloma neny. Mampamangy amin'ny dada ao. Eny ary. Fa misy ina aky ny tao kivikivy be izany ry a. Misy zavatra mandreraka be aky any ambanivohitra anay ihany a. Fa misy inona? Tantarao e?
mahakasika an'ilay zavatra nyresahan-dramose antsika tao am-pianarana iny e. Hoe misy biby tsy fantatra mandripaka biby fiompy izao ny amin'izao fotoana izao. Efa tonga any ambanivohitra anay ihany iny zavatra iny. Efa betsaka ny lasibatra tany e. Isan'izany ny any dada sy neny. Efa matiny ny omby sy ny kisoa. Izay mba tokony fidiram-bola tao. Zany veky, mampalahelo koa zany. Lasa malaza atao amin'ny FB izy io. Vao teo mihitsy ihany eky iny namaky vaovao mahakasika azy io fa ohatry ny tany amin'ny faritra avaratra iny no tena nisehoana. Fa efa aty ihany koa zany. Efa tena tonga any mihitsy e. Nanomboka tamin'ny fotoana nidinako tany ambanivohitra farany teo iny. Tsy afeniko andry fa alina vao tonga tany ano efa nahatsikaritra biby hafahafa izay. Fa biby ohatry ny ahoana nefa izany e? Ohatry ny alika kia. Fa somary ngeza raha mitaha amin'ny alika. Zany, tsy mampatahotra veky izany. Sao ihinan'olona zany? Mbola tsy naheno aloha za hatreto hoe mihinana olona fa tsy haiko izay mety ho toyany e. Dia ahoana? Inona izany no ataondry? Inona moa kiny ataoko eo a? Tsisy zavatra azoko atao mihitsy fa mety hidina any ambanivohitra fotsiny amin'ny herinandro io na dia hankahery any dada sy neny fotsiny aza. So kivy ry zareo. Ie, afaka manaraka andriany amin'izany raha ohatra ka. Sady mba manana namana andry e, sa ahoana? Raha mazoto moa ndriko, zara koa aza mba misy namana. Fa adezaka be anie izany ry mino e. So gaga ndry. Mbola misy mandeha tongotra lavalava vao tonga any amin'ilay toerana rehefa miala ny taxi brosy satria tsy tonga natao mobilina any. Tsy maninona ka. Efa homanina melo fotsiny izany ny fosin'ny saina hiatrika an'izany. Eny ary. Andro aho izany aloha fa eo ndry a. Tsy aleo ndry miaraka misakafo atoandro amiko dia miaraka mivoaka tsika tolakandro. So dia manahirana ki izany a? Ka. Fa apiron'ny soa efa nataondry anaka izany. Impiry moa any efa lany nefa ampindramindry foana. Ka zaingy eky ny mampinamana antsika e, mifanohana amin'ny sarotra. Dia izay izany e, aza mihafahafa izany. Raisotra ny rahavavindry a. Efa niraisiko mihitsiko. Nga mbola tsy tsapandry? Eny eky a. Dia inona ny atao rangaha? Tsy hitako intsony izy ity raha matoa. Efa tsy rariny intsony ity mahazo antsika ity e. Na fohy tao anatin'ny fotoana fohy monja ny fananantsika izay mba efa nisasarana nandritra ny taona maro. Tsy maintsy matiko izay ao ambadika an'izao raha matoa. Marina e. Anio alina ihany dia tsy maintsy matiko izay. Na biby izany na olona. Dia amin'ny fomba ahoana nefa e? Dia raha ianao indray matiny ihany. Tsy te hahita rangaha. Ndraso. Ianao koa ndraso nge e. Ty. Hitanao ty? Ty ny fitaovana andrim-pahako azy ty. Tô basy? Fa angamo ianao manana basy? Ary nafeninao ahina hatramin'izay a? Basy ny dadako ty fa meny ary efa tsy vitany intsony ny nampiasa azy e. Ay. Tehirizo tsara ty ozy araka ny hafany fa ndray andro any tsy maintsy ilainao ty ozy. Ka ty tonga tokoa ty ary ny fotoana ilako azy. Efa misy bala mihitsy izany izy iny. Ohatray. Dia sanatria ve basy tsisy bala no ampiasaiko raha matoa ty reto ny bala reto. Tsy maintsy matiko eo amin'ireto izay namono an'ireny biby fiompitsika ireny. Matotra ve ianao izany e? Ohatry, fa inona koa ary nisangisangiako aminao amin'izany e? Tsy maintsy matiko amin'ity ho azy nandripaka an'ireny fananantsika ireny mazava aminao. Fa hainao tsara ve nefa mampiasa azy ity? Sao dia ianao indray no fitoerany ka. Asa dia mampimehy anao raha matoa ty a. Inona mampimehy anao amin'izany e? Efa kilalaoko ty fon'izaho mbola bandibandy e. Izany ve? Dia ahoana izany ny ataonao io izao ka? Hitanao, tsy maintsy mikaroka letsy vanina sy letsy manjary aloha androany hariva.
mino mantsy fa mbola ho avy eo izy dia ho tsy anaiko amin'ity avy hatrany. Ary tena vonina be ny ianao izany Vonina tena vonina mihitsy a. Ay ka dia tandremo tsara ariko so ianao indray lahy no ahita loza amin'izany. Tsy makaiza amin'ity basy ity izany raha matoty a. Manao izay mampitaintaina mihitsiko ity ianao ity ka tsy ananampiry nge ny ainy. Mahalala izay tokony ataoko a raha matoa. Eny ary tondram-bavakanao a. Andriamanitra ny ombanao. Tsy maintsy ambenana ny biby fiompy fa efa tsy lasa tsony ty tsy fandriam-pahalemana isan'andro ty. Aleo eto any hipetraka e. Ary manaikitra nge izany moka izany e. Vao herinandro monja izay. Efa mihoatra ny 10 sady ny omby maty teto an-tanàna. Tena le biby ny ihany na vitan'izany nefa. Ny akohako sy ny kisoako koa moa efa tsy lazaina intsony e. Tena biby lian-draha izy a. Tsy mamela mahazo mihitsy. Tapitra laniny daholo ny taova rehetra ao anatin'ilay biby fiompy. Ary ny tena mahagaga dia tsy ahitana ratavela mihitsy izay matiny fa maina daholo. Mety hoe trohany ve izany na koa hoe tsetsafiny ve? Asa aloha e. Araka ny hitan'ny rotsy raha le sendra tafody alina izy dia nilaza izy fa ohatra ny alika hono fa somary ranjanana sy vaventy le biby. Manana nify maranitra be mahatsiravina ozy. Mbola tsy fantatra mazava nefa raha tena izy tokoa izany na tsy e. Oka aloha. Ny sofiko ve mamorona sa ohatra ny maheno zavatra hafa izany a? Biby manim-boly sa mety hoe inona izany e? Tena izy mihitsy izany ka. Ndraso fa iodinako avy ato ambadika ato. Lao iodina anaty mihitsy hijerena izay fitrangana rangaha. Tsy ataoko hafa be aloha raha tena izy tokoa e. Tapitra androany ny fandripahan'ny lahy ny biby mananaina. Otry, fa inona koa izany e? Toa alika mitomany valala. Mety ho fambara fa tsy lavitra tsony izany le tsy manjary iny dia efa miororo hatramin'ny alika. So ihany fa efa misy an'ity basim-borona lovako avy amin'ny dady ity ho ampiasaina e. Mila tsy tahitra ialarako to a. Mitsaitsaika manaraka voditrano dia efa natao fandrika koa ny kisoray. Ny omby-rola indray efa maty le tsy vanona tao ambala tao. Ohatray, inona ty zavatra nitsoraka teo ty? So dia mba efa izy ary io e. Mazava tsara ny volana ka hitako daholo ny manodidina rehetra eto. Tena io ny lahy. Nefa izy ve io sa ndraso hoe biby ohatrany hoe ohatrany hoe alika izany somary ranjanana be. Io nihanika ny valako soa io mihitsy izy e. Aleo rangaha tonga dia asiana veto a. Inona ny lahy? Ohatra ary toa tonga dia lasa nitsoaka tsy hita. Lasa izy teo e. Ohatra lasa izy ary. Tena ohatrany tena tsy voy izy teo. Tena lasa natahotra vetivety teo azany marina. So dia mba za indray no arapan'iny eto. Ndraso hoe iny fa niverina. Iny ny lafa ny potra. Io andrefana io.
zendrika be izy izany, jerety masony fa tena mena be, dia mierina ihany koa izy izany, miaraka amin'ny rarakivy be any. Inona ny ataoko e? Tsoka sa mifanandrina aminy eto? Leo rangaha ho asiana ny ihany na vona tsia, kendrena tsara veto. Azo. Isa, roa, telo. Ohatray, tena tsy voa akory nge izy izany e. Ohatra ny somary ny ilana kely koa izy dia difo ny balako. Sady indray fa mierina be. Tsy matahotra olombelona akory nge izy izany e. Leo rangaha hitsoaka fa tsy lasy tia. Masady manatona koa izy izany mantsy. Tena aleo mitsoaka. Sady manenjika koa izy izany, mbola lasa marina. Vonjeo e! Vonjeo e! Kay! Tena nenjera marina. Tena zay aho vao foaty. Tena ho ataon'ity biby ity sakafo eto ah. Iny fa fakakiny izy. Aiza moa le basiko teo? Ty fa voaraiko ty ka. Ary aleo ty firina ihany rangaha. Iny rangaha tatazony an'lahy. Toa tsy laitra bala akory ange izy izany e. Hitako nipaka tamin'ny lohany tsara nefa le bala teo fa toa miverina fotsiny. Tena ho faty eto aho izany. Vonjeo e! Andray, Rakoto, fananinona re ianao e? Président, fananinona izy e? Tony tsara aloha ianao raha matorambela. Tsy maninona izy fa voarangitra fotsiny teo amin'ny kibony anie. Saika ratsy aloha iny raha tsy nalaky tonga izay a. Izany ve? Vao tonga izay dia rifatra nitsaoko le kary rehefa nahen'ny firedoredonay. Henonay mantsy le feom-baso teo dia niara-ndrohitra anakaty zaika. Fa inona ny tena zava-nisy Rakoto a? Eo hoe mba jereko izany kibonao izany. Aiza ny marary anao izao? Tony anko misy marary kely voarangotra. Hoe? Sao vao tena voaporofontsika rehetra fa biby le mamono omby sy kisoa eto an-tanàny e. Ny fanatry maso taminy mihitsy ah. Izany. Biby mitovy endrika amin'ny alika ireny fa manana vatana hafahafa izy. Mena be ny masony. Maranitra be koa ny nifiny. Fa sao aloha dia tokony entina dokotera ianao ka. Aleo re ny andro rapitso raha tsy maintsy andeha dokotera izany e. Tsy vao misasakalina ve izao e? Mila entina dokotera tokoa ianao ringa Rakoto a. Sao dia misy virus avy amin'iny biby tsy vanina iny koa. Izany ary. Tena mila entina ny amin'ny hopitaly ianao Rapitso. Endre tsy olan'izany. Dia ahoana ny tokony ataontsika mahakasika ny biby dimy Président? Mila vonoina iny fa raha tsy izany dia ho tapitra ripaka daholo eny fananantsika eto an-tanàny e. Tena tsy hamelany iny. Kay, somary marary keo ato izany. Ka mila manao velam-pandrika isika isamborana azy dia ngamba amin'izay no andorana velona azy raha tratra. Izay mihitsy ny hitako tena mety fa biby mafy hoditra raha fijeriko azy a. Tsy laitram-bala le izy Prézy a. Tsy laitram-bala hoe? Eny hoa. Nahavoa azy ihany ange aho fa ohatra niverina fotsiny e. Tsy nampiotsina azy le bala. Ka mila manomana tsara ny fandrika ho azy aloha tsika e. Zay angamba e. Aleo samy mandeha miditra ny trano amin'izay dia Rapitso maraina indray dia mifampidinika izay tokony atao. Misaotra betsaka tamin'ny famonjena ny Rakoto ry zareo a. Misaotra betsaka anareo namonjy ambadika ry reto a. Zay Rakoto mivady a. Rapitso indray izany tsika miresaka aloha e. Misaotra raha Prézy a. Misaotra Président. Eo azy, ataontsika hiditra.
ao mekinamiko loha raha tsy afaka mitsangana ianao. Ary fa tsy dia maninona ange ahy zay. Misy inona ary fa toa miantso foana dady e. Zany efa ity mbola tsy afaka mandray antso fa ato am-pianarana. Inona ary ny zava-misy any ambanivohitra any? Iny fa namerina ny antso indray. Na tsy hoaritra angamba fa mody andeha any amin'ny WC aho dia any mandray any antso ny dadaka. Izay rangano andeha ataoko aho. Andraso bibiko amin'izay dadaka. Zay mety hamerina iantso amin'izay ngamba izy avy eo. Iny ary fa niantso. Allô dada? Allô, neny ihany ankity a. Ay neny, azafady fa mbola aty am-pianarana izay dia tsy afaka nandray ny antsonareo aho. Nandeha aty amin'ny WC mihitsy aloha dia nandray ny antsonao. Fa misy inona ary neny? Tsy izany re anaka fa nisy zavatra nanjohan-dadanareo dia miditra hôpitaly izy izao a. Tsy dia maninona any fizy fa nitazomin'ilay dokotera aty fotsiny izay. Fa nanino ny dada niditra hôpitaly ry neny? Voarangitra ilay bibidia fotsiny izy raha niambina tamin'ny alina iny e. Maninona tsara hoe ry neny? Izany e. Fa bibidia ahoana e? Hitandry taorian'ilay nahafatesany biby fiompitsika reny a. Dia tsy maintsy nitady vahaolana aminona an'ilay biby a dadanareo. Dia tany navo azy. Fa aza manandry fa tsy atahorana akory izy ka. Dia maninona izany nitazomin'ilay dokotera raha izany ka? Tazomin'ny dokotera aty amin'ilay izy voarangitry ny biby dia mbola atao analizy ny rano sao misy zavatra fa hafa hony. Atao analizy ahoana akory neny a? Fa nga misy mampanahy? Dia tsy haiko tsona re rotsy a. Mety mampanahy azy ngamba. Tapahako aloha fa rehefa mirava mamerina miantso any neny ka. Ay, ndao ary masotondry. Ahoana koa ary izany nahazo any daty izany? Tsy maintsy mody mijery azy aho vao mirava eo ka. Toa tsy ilamina ny saina maneritreritra. Engane mbola mba hahita taxi brosy fotsiny. Dia izay zany zareo araka ny efa nazavaina teo dia anio alina no atao ny fisamborana ilay bibidia mpandripoaka ny biby fiompitsika iny. Mila mitandrina betsaka nefa tsika fa raha araka ny voalazan'ny rakoto dia mamaly izy noho izany ahina ny aina. Dia mila mivonona amin'ny fitaovam-piadiana koa tsika e. Mety daholo ny famaky, ny lefina, ny antso-be sy ny sisa e. Ary araka ny hevitra naroson'ny arabary teo dia isy kisoa atao fandrika eny andrefa-tanàna. Dia tsika koa miaino aino tsy lavitra an'izany. Raha voatazana tonga izy dia iny tsika fa miara-mirohitra anodidina azy. Tsy avelantsika tafatsoaka tsony e. Mino fa raha iny tsika amin'ny famongorana n'iny biby iny. Mazava tsara amintsika ve ny paikady e? Eny ary e, dia raha riva zany ny fotoana e. Dia tsy maintsy nanaraka nakaty tokoa moa izany ry ity. Tezaka be nge eo akiny any aminay e. Ka izay ilay mampinamana kia. Tsy mifanarina amin'ny sarotra na amin'ny mora. Eny e,
fa misaotra betsaka andry ihany aloha manolo tena ho namako e. fa hono aky Ahoana izay ky? mety amin'ny firy izany tsika ny tonga any amin'ilay toerana. Tsy maintsy ho alina aloha tsika satria efa amin'ny 4 tolakandro izao e. Dia tsy misy ahina ny lalana fa ilay biby mandripaka biby fiompo ihany no hoe mampatahotra. Zany fa ilay izy izany tena mihinana olona mihitsy io sisindry. Dia tsy haiko tsony akia. Dada ngesaka matiny raha tsy tonga nanavitra azy hono ny lehilahy mahery tao an-tanàna e. Dia ilay mbola any amin'ny hopitaly. Zany so ihany ary so dia tokony miantso ny any aminareo aloha ndry dia amin'izay misy afaka mitsentsika e. Efa namerina ny antso anena kia fa tsy tratrantso mihitsy izy a. Isan'ny mampitaitaina anahy koa izany hoe inona ary ny zava-misy any. Mety mba faible batterie fotsiny gamba ry zareo. Aza alefa lavitra ny saindry. Tsy haiko tsony akia. Akahakaina kely eto aloha fa ohatran'ny mavesatra be izany lohako izany mandinika an'izany rehetra izany. Ie, miankina ki eto a. Zay dia mahazoto torimaso aloha raha torindry a. Tsy possible ahita torimaso amin'izao kizako. Reraka fotsiny ny saiko. Ramatoa Ahoana izay? fa inona ihany ho no hitazomana aty amin'ny hopitaly aty e nefa tsy maninona intsony nga efa salama jere eo. Ka raha araka volazan'ny dokotera teo dia no ianova rangotra ilay biby no antony. Dia mbola mandalo fanaraha-maso tsara ny fahasalamanao. Sy ka tsy maninona izany nga aho ramatoa e. Ndao hodika tsy mahatafapetraka aty intsony sady mila manampy andry président mamongotra n'iny biby mandripaka ny fananantsika iny. Mba mipetra tsara moa rangahy fa inona ary ty? Mbola tsy fay ihany ve ianao e? Inona koa moa no tokony hahafay ahy e? Vao maika aza mampiakatra ny fahasahiana atao anatiko ireny saika nahafaty areniko. Mila matiko raha matoty iny biby tsy vanina iny a. Rakoto fa ao tsara ve ianao izany e? Ohatry Bedin'ilay dokotera ne ianao raha miala eo e? tsy maintsy mandeha aho fa tsy tafapetraka eto izany ka marina e. Mila manavitra ny tanàna. Nijanona eo anao rehefa tsy handefa lasa ka. Andraso loha e. Lasa aho a. Inona ary ty? Rakoto Rakoto! Lasa tokoa izy. Tena alina tokoa kitsika izany a. Efa amin'ny fito sy sasany sady izao. Tandremo tsara ny lalana fa somary sarotsarotra. Tsy lovo tsara. Fa mbola lavitra nga ny tanàna sa? Efa tsy dia lavitra tsony ka. Ao ambadimbadika kely ao fotsiny. Oay, fa inona izany? Tsy lovo tsara hoe kia ty. Fa misy inona kia? Toa mampatahotra koa ndry ka. Nisy zavatra nitsirika nandalo aky teo a. Indray tena biby. Fa bibiina kia izany fa tsy hitako a. Matahotra, misy feo ohatran'ny manim-bolo izany. Dia mety ilay biby ve kia izany a? Tsy haiko fa andao andeha hamonjy tanàna aingana aloha fa somba matiny izany aty. Ny antsoky olona afaka mitsena antsika aty fa matahotra a. Ohatran'ny misy zavatra manaraka izany tsika. Eno tsara ne e. Izany mbola mikatsakatsaka anaty bozaka an'izany. Andao andeha aingana ary. Aingana! Kay! Nianjera kia! Tena nianjera marina mino. Aiza ny tanandry raisiko dia mitsangana aingana. Andao! Fa aiza ihany ary izany tanàna izany e. Efa tsy aloha atsy e. Kely sisa dia tongotsika. Fa lasaiza ilay biby teo. Toa tsy hentsony hoe lasaiza. Mety ny vilona lakafa ngamba. Tsy haiko. Engany e. Tokony tsy nandeha intsony aky tsika. Dia mba niandry rapitsy vao maraina vao nandeha aty. Raha sanatria moa maninona aty tsika dia vao maika loza amin'ny tambo. Efa ho tonga ho atsika.
io aloha io ny tranonay ary mangingina be ny tanàna. dia ahoana raha tsisy olona ao? Tsy mbola any amin'ny hopitaly moa dadanareo sy mamanareo? Tokony misy olona foana ato na tsy ato ary zareo ka. fa izy ary zany sa niverina sahady verakoto? Izy zany eo. Za ihany roneny a. Rotsy? Rotsy ve? Ie, za ihany ho ah. Fa ahoana koa ty mandeha alina foana ty Rotsy a? Fa nirony zay ny androany? Fa tsy mbola fay foana ve nareo e? Tsy milamina ny eo aty e? Tsy tantaraiko anao intsony fa efa eraha-malala ny zava-misy. Ka tsy mitombina mihitsy ny saiko tamin'ny nalalako fa niditra hopitaly dada ka. Ary nanahoana izy? Oay, azafady. Izy ny mino namako dia izy aky mamanay ohatran'ny mbola tsy mifankalala nareo. Faly malala ny mamany Rotsy. Eny anaka, faly malalanao koa. Tsy tokony nakaty intsony nareo fa dadanareo zany ne tsy maninona e. Efa ny miaraka amin'ny fokon'olona azy izy. Amongotra an'ilay biby hony. Tsy maintsy nandeha ho tsy milamina mihitsy any an-tsaiko tany alavitra tany e. Nareo koa tsy tratrantso mihitsy dia vao maika nampitaitaina anahy. Ka faible koa ilay izy e. Fa tsy mianatra izany nareo? Tsy mianatra izay raha-pitso. Fa tena tsy naninona ve dady? Efa hoe tsy maninona intsony ho izy. Ay, isasa tongotra ao an-davarangana aloha izay fa jereo anie e. Fotaka be. Andao kirmino Ndao ary. Fa aiza foana ry izy rehefa andrasana tao tsite. Eny tokoa. Eny e, fa mino aho fa tsy maintsy tonga eo iny fa mety mbola tsy fotoana fahatongava angamba zaoko. Dia efa miandry aloha tsika ry Rakoto efa vonona be ry zalahy reto fa tsy afa-bela intsony izy androany e. Fa mahagaga anao ny saika naminony anao maly alina iny fa nga tena saly tsy manjara e. Dia tsy haiko e. Mety hoe le zany tifitra azy saika hamono azy ngamba ny antony koa. Nefa possible mety hoe hamono olona ihany koa izy rehefa tsy mahita biby ho alatsa-dratsony sy le ataony sakafo. Oay, fa misy inona to lasa ry zalahy tery apito? Eny tokoa. Nino afa efa misy mahita le biby e. Tena mihinana an'le fandrika natao zay andao ampinaingana ry zalahy. Ndao. Tandremo ry zalahy. Aza vela tafavoaka velona intsony fa tapera avy hatrany ny ainy. Aiza le izy e? Ino ny fanenjehany ry zalahy iny e? Ino fa tsy afaka intsony? Ohatra mivoty eo amin'ny tongony izy zany Aingana ianao prezy aingana fa ifa tratra. Tsy afaka mihetsika intsony io e. Na velao amin'izay ho eo. Ary ay ve biby ohatr'izao le izy e. Tena mahatsiravina tokoa aloha na mijery azy Eno tena raha jerena tampotampoka dia ohatran'ny hoe alika nefa tsy alika fa tena biby hafa tanteraka mihitsy koa. Fa président Hoe ahoana? Tena ohatran'ny tsy tia nge le saika hamono amaly Fa ahoana ry Rakoto Tena karazany hafa mihitsy le nandrangotra amaly iny e. Zany ve? Eno Zany hoe mety vadiny tiana namany zany sa hitanao le hitako maly manana be somary ngezangezana ho ty sady maranitra be ny nifiny fa tsy ohatr'izao ka mety ho zanany zany ty. Dia tsy haiko mihitsy aloha ka. Fa mbola tsy tapitra treto zany mahakasika amin'ny tantaran'ity biby ity fa mety betsabetsaka ary zareo miôdiôdy any Ka mila mailo foana ange zany e. Fa
andraso anome teny andry zalahy aloha zao ry zalahy samy aloha mamonjy ny tranony amin'izay fa toizana manaraka indray izy ity dia misaotra betsaka antsika vorony fanampy ka nahafatesana nyity ray ity aloha e mbola mitoy foana ny tolona mingorana an'le bibilian-dra mandripaka ny biby fiompontsika dia zay ahoana tsara hoe ry dada zany ho ah mbola tsy tapitra treto izany ny tantaran'ity bibilian-dra ity satria mbola maro ny miodiody ihany fa tsy vita n'le ray tratranay teo iny fotsiny dia ahoana izany ny biby fiompy tsy ompontsony izany aiza kory anaka ny dia tsy ompontsony a tsy maintsy mbola iompy fa ny tranony atao mafy kokoa mba tsy ho azon'ireny biby ireny ny biby fiompy aloha eo ihany fa na tsika olombelona koa azy efa mila mitandrina be mihitsy a indrindra amin'ny fidiana alina sy ny fivoahana alina izany tena efa fay e hitany dada mbola sendra nge izay tamin'ilay vao tonga taty iny e fa tsy naninona izay ka moa izy koa ny vily lalakafa nga tsy natahotra be a saika nialatra amin'ny haiko mihitsy zay ary tandre moa misisa raha mbola azo atao a aza mba mandehandeha alina tsony aleo mivahiny amina tanàna izay sendranareo eny raha sendra hoe tratralina eny an-dalana tsy fantatra mihitsy mantsy izay tena toy nyity tantara tiako efa teo ambavahoana fahafatesana ny ary anakisany nanaovan'iny biby iny azy e so fa tsy matin'izany tokoa ianao a za tena taitra be raha lazaniny an'izany dia izay na tonga ny anakaty avy hatrany io ne taitaina loatra nareo koa fa tsy mianatra tokoa ve izany nareo reto e tsy mianatra izay androany ka fa roviana indray tokoa moa kitsika no misy matiera atao roviana tokoa moky amin'ny alakamisy kia ieny marina alakamisy dia amin'ny larobia izany izay vao miverina ny andrenivohitra manatratra an'izay ihany ay misy fotoana tsara tsika akakana sary amin'ilay tena tiandry sy ilaindry mihitsy a fa aiza aloha izany ny tena hoe tiandry akana sary e ny anazy ao kiny tena tiako dia toerana misy alaala sy vato dia misy rano mikoriana koa izany misy an'izany tsara mihitsy aty ka ery atsinaniny ery misy alaala sy vatovato ary misy rano mikoriana koa tandremo izany rakizy fa ahoana ry dada ohatra ny efa tao anaty nofoko io toerana io fa ahoany ny monina le bibilian-dra maninona tsara ry dada izany ho a aza dia mampatahotra rangahy ty fa tsisy an'izany a efa nanofy an'izany aho a fa mitandreminareo nofo fotsiny ankizy izany fa tsy maninona izany a anasa lamba aloha tsika androany maraina dia nitapany tolakandro mandeha makamaka sary ie ndao ary natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ary ilay tantara indray miaina mitondra ny lohateny hoe lay bibilian-dra tantara nosoratan'ny Alco Deveson novelomin'ny tsiry saloy tovo niaraka tamin'ny finiavana iaina soa ary prinsia nandrefiosina natotosa tovo andriambololona studio mibrod fotoana ny tantara eto amin'ny RTA